Meda be zavatra sana. Misa. Bonjour. Afaka ka. Efa miaraba ny Malagasy TV dia mezandray no vahiny eto amin'ity anio ity. Ny tena anisan'ny ditra tena nahabe dia nandrindra angamba raha ny fitadidiako dia ny hoe nangata-bola tamin'olona tamin'izay nangata karatra tamin'olona dia voakapoko mamanay dia mandrak'ity androany tsy sa mangata-bola amin'olona tso. Ny toetra mampiavaka anahy dia za mafiloha fa amin'ny zavatra tsara. Hoe rehefa misy zavatra ataoko dia vitaiko hatramin'ny farany. Ao ihany koa ilay za mahitsy be iny dia anisan'ny itiavan'olona anazy. Adaladala ny fitia, tsy mifidy izay antefany. Coup de cœur. Ny ao anatin'ny mampalaza ny raha taloha dia ny kanto mipetraka satria tamin'ny taloha tsy dia nanatsafidy be loatra ny olona satria tsy dia maro moa zany ny mpanakanto tamin'izany dia mora mipetraka sy mora miraikitra ao an-doha. Fa ny mampamora lefy rehefa misy fotoana malaza loatra dia ohatran'ny zavatra rehetrarehetra mihoatra dia mora makaleo. Sifflet. Rehefa eny ambony sehatra dia mehizaha, rehefa mpandraraha dia manda, fa amin'ny ankapobeny dia olon-tsotra ohatran'ny olona rehetrarehetra, fanerasera amin'olona rehetrarehetra ihany koa. Tsy dia tia mifangarongaro loatra nefany satria somary efa mimbetsabetsaka voadona sy voadona ny resaka finamanana dia ohatr'izay fa za tena olona tsotra be. Milatsaka filoham-pirenena dia hareniko ny fiainana eto Madagasikara. Ny afatra mampakafy dia aza mitsahatra mankafy satria le tena mpankafy le tena vrai moa zany hoe na mety na tsy mety na inona dia zareo mampafantatra ny tena toetra koa dia tsy miala dia mankasitraka anareo foana dia raha soa Malagasy TV dia amin'ny manaraka indray.